Nidoboka any amponja ilazalaza Faits, sont sy olona enina voasambotra niaraka taminy omaly. Izy ny fepetra manokana ho raisiny mba hitandrona ny fandriampahalemana ny faritra atsimo hiatrehana ny fanadinana BEPC. La réunion kely efa lasa fitadiavam-bola maharitra ny fanaovana biziny eny amin'ny toerana iny, noho izany efa lasa toeram-piantsenana raikitra. Izy fisandoka ho miaramila itify-bahoaka ampasy grenady eny Ambojatove amin'ny asabotsy izao ho ny Moraiga. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao. Ampanajana no hiara-bananao sy hanasananao anaraka ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM hatramin'ny farany. Isan'ny irina mamirifiriny tamin'ity taon'ity ankoatra ny fahalainana mandro eo amin'ireo ankizy kely dia isan'ny mahapedy azy ireny ihany koa amin'izao fotoan'izao ny hoe mivalan-drano ao am-pandriana. Tsy tokony ho bedezina be fahatany anefa izy ireny, inona avy ary no antony mety mahatonga izany fa na dia adino. Vao mifony ankizy sasany dia miferinainy ho bedindray satsia rehefa mando ny akanjony. Tranga-andalovan'ny ankizy rehetra ny hoe mivalan-drano ao am-pandriana saingy matetika kokoa izy ireny amin'izao fotoanany ririnina izao. Raha tamin'ny vanim-potoana taloha dia nanaovana fombafomba samihafa ireo ankizy voakasika izany. Nampifandraisina tamin'ny resaka finoana io tranga io. Amin'ny fomba taloha izany dia izy ireny dia malala-balahana. Dia ny fanafodina toron'ny olona izany hoe atodina famakiloha izany no dorana dia iny no ampisotroana anazy. Ny akokeliny rehefa atory Inona mahatonga hoe ny atikely no mafatotra? mba miazona pipiany tsy mipipi izany fa mahatsiaro tena mahatraky ny andro maraina. Hatramin'izao dia mbola hita eny amin'ny tsena ireo fanafodiny inona fa tsy mahapipi am-pandriana. Ho an'ireo mpivarotra raokandro fitsaboana izany izay milaza fa ny fahalalan'ny valahana no mahatonga izany. Tany mahatanandro fanafodin'ilay ankizy le mipipi am-pandriana dia fa fomba fampiasana azy ty iray pakety amin'ny 100 litra sy tapany dia mangotsaka dimonja dia bataina dia iny atao rano fisotsony dia herinandro mihitsy manao tirety misotro an'ilay izy. Ankehitriny saikiny antsika trano amin'ny ankapobeny no heverin'ny ray aman-dreny mananjanaka mbola mivalan-drano mandritra ny fotoana atoriany fa anton'izany. Indraindray zany izy resy torobe reraka amin'ny lalao dia tsy tafafo tsony izany amin'le poritra dia tonga dia alefanao azy ao le izy. Na izy mangatsika koa hoe tsy voatafy lamba le mipelipelika matory dia mangatsika izy dia lasa mipipi am-pandriana. Manofy izy dia tonga dia mandeha azy. Hatreo amin'ny 5 taonany ihany no tokony hipipi am-pandriana ny ankizy. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo, raha mihoatra izay dia mety manana olana izy, na io olana vokatry ny vesatra ara-tsaina mahazo azy ary mandalo ihany na ihany koa aretina. Ny resaka ara-psikolojika no mpitranga matetika. Pipi am-pandriana ilay ankizy kely satria izy tena be torimaso, tena mamy ilay torimaso dia tsy manam-potoana mihitsy izy ny foasana dia andeha pipi. Fa vao manka izany d'ordre psychologique foana izany amin'ny sainy foana izany mampatonga anazy mipipi am-pandriana alohany. Bon, matetika ilay ankizy kely maninona moa izany misy événement ohatrano manodidina anazy. Inona no tokony ataontsika ray aman-dreny izany amin'izay fotoana izay raha ohatra hoe pipi am-pandriana ilay zaza. Tsy azo kapoana aloha ilay zaza satria izy psychologique izany avy any amin'ny saina ilay izy. Tsy azo kapoana izy fa au contraire tokony éduquer izy, ampianarina izy, azavaina anazy le izy. Éduquer izy voalohany indrindra amin'ny rano ampisotroana anazy. Oka tsy amena rano izy après 16 heures ataontsika tokony hoe ampipiazina foana izy alohan'ny mandeha matory. Mba antsika ray aman-dreny mijery hoe manahoana mipipi sa tsy mipipi. Mba mitaitra manaitra anazy tsikelikely izany andao pipi. Lefa telo farany ngamba dia ilay ankizy mihitsy ny ampisaina anazy hoe izy mikarakara an'ilay fandriana avy pipiazany alina. Saina izy manasa ny slipiny avy pipiazany manadio ny fandrinany dia amin'izay fotoana izay hitany hoe ahoana ratsy marina izany pipi am-pandriana izany. Raha mbola miverimberina ny hoe mivalan-drano am-pandriana ny ankizy nefa mihoatra ny 7 taona dia tsara ny manatona mpitsabo manara-maso akaiky ny fahasalamany. Matetika izy ireny mila fanaraha-maso maharitra ataony ireny amin'ny andavanandro. Nanterin'ny mpitsabo ihany koa fa tsy vahaolona ny mitrerona na mibedibe fahatany ireny karazana ankizy ireny. Ivadika amin'ny vaovao tena andrasan'ny be sy ny maro androany isika. Noazony eny amponjavonjomaika ireo olona enina miampy ny sekretera jeneraly ny avitra ho an'ny firenena, Razafiary Sans lazy sy ny asarotra ny toetra ara-politika eto amintsika, fanadihadiana ny mpanao gazety Marjona.
Rehefa nidina tetsy amin'ny Analakely manoloana indrindra ny tsangam-baton'ny Ralaimongo ny avitra ho an'ny firenena ny hevitra dia voasambotra tao anatin'izay fihetsiketsehana izay ny sekretera jeneraly nyity antoko politika ity. Taorian'izay dia voatazona tetsy amin'ny brigade-ny gendarmerie tetsy amin'ny Tanaville tetsy Betongolo izy fito mirahalahy ireto. Ary ny androany alarobia tokony ho tamin'ny 12 ora mahery teo eo dia niala teny Betongolo izy ireo ary niazo ny fitsarana tetsy Anosy tokony ho tamin'ny 12 latsaka kely teo eo. Ny fidinana an-dalambe tsy nahazahoana alalana ny fanakorontanana ny fiainam-bahoaka fandratrahana mpitandro ny filaminana ihany koa izay vesatra izay no ny ampangana azy fito mirahalahy ireto. Naharitra ora telo ny fienony ny mpampanao voalohany azy fito mirahalahy ary taorian'izay dia nalefa vonjomaika eny Tanimora izy enina mirahalahy miampy ny sekretera jeneraly ny avitra ho an'ny firenena. Fantatra fa nizomavy izao izy ireo no hiakatra etsy amin'ny fitsarana Anosy indray. Tsy manana zavatra ambara firy ny avitra amin'ny firenena fa miandritsika fitsarana didim-pitsarana amin'ny zoma. Zay ny décision juge aloha amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka amin'ny mpanao gazety rehetra. Mahamenatra amin'ny fitaritariana olona toy ireny ary tsy voaja intsony ny zon'olombelona eto amintsika ka mahalasa saina ireo vahoaka tompam-pahefana. Ny mpanao gazety Marjona hatrano no hitondra ny ambangivangony izany. Miahenjana ny tadin-dokanga eo amin'ny mpitondra sy ny atoko politika avitra ho an'ny firenena satria dia mahatsapy izy ireo fa zavatra mamoa fady no vita tamin'izao faminamelohana any Aponja ny sekretera jeneralin'izy ireo izao. Marobe ny hevitra nivoaka tetsy teroa ary isaky naneran-tany ary izay fivoarany toetra raha-pirenena nisy teto Madagasikara izay. Tsy tokony anapam-pahefana fa mba tokony asiana ihany zany ny fifanajana. Izy efa tsy teteza mitatra, tsy teteza mita fa teteza mamitaka. 250 millions an'olona mirotsaka ao nefa ny fifidianana tsy alefa ihany. Ka noho izany mba mangataka izay vahoaka madinika mba alefa ny fifidianana. Tamin'ny 2002 nanina candidat sasany tsy natao ohatran'ireny, 2009 nanina tsy natao, fa rehefa tonga tamin'ity 2013 dia atao ohatran'ireny ny candidat anankiray maneho hevitra. Zavatra marina angeny teneniny. Fitondrana mihitsy mba hialy izy. Rehefa tsy vita ntsony le fitondrana. Ny zavatra mampalahelo dia le fitaritaritana an'ilay olona. Tsisy fahendrena mihitsy satria izao natao hoe olona mpangalatra mpamono olona ery aza angamba ataoko hoe tsy natao an'izany. Mampalahelo dia mampalahelo tokoa raha samyntsika malagasy sahala amin'izao no havita ohatran'ireny. Sango mihoatra ny lona ataon'le fanjakana efa leo ny fiainana le olona mijaly ny olona noana mahantra mimpatoretsena be deaibe dia rehefa maneho ny heviny ve le olona dia atao ohatr'ireny olona kandida zao reny sary reny ane raha efa miparitaka any amin'ny internet zao reny sary reny dia afa-baraka tanteraka hoe zany ve no lalainy tahaka hitondra ny fanjakana tena tsy rariny tsony tompoko. Niverina tamin'ny laona tetsy Analakely taorian'ny roa andro nisy ny fihetsiketseham-bahoaka teny an-toerana ny alatsinainy sy omany sy ny omaly talata nisokatra avokoa ny toeram-pivarotana rehetra lamina ny fifamezivezen'ny olona sy ny fiara mbola nivezivezy teny amin'ny manodidina kosa ireo mpitandro ny filaminana ary mbola teny ihany koa ireo fiarabe ny hemorrhague. Tsikaritra kosa fa nitangorona noho ny isan'andro ny toeram-pivarotana gazety hatramin'ny 1:20 ora nandalova ny mpanao gazetinay teny an-toerana. Ny sendrikely indray izany aloha ireo mpitady vola teny an-toerana na dia mbola miayay azy ny amin'ny mety mbola isian'ny hetsika toy ireny. Mahalona ny fihetsika enjana nasehon'ny mpitandro ny filaminana ny samotra ny Lazara Safiarsan omaly nitondra fanazavana ireto farany izay nilaza fa misy ny fanoherina sy ny vavana ataon'ireo mpitarika sy ny fandikan-dalàna izay tsy maintsy nosamborina arahintsika toy izao ny fanadihadiana momba izany. Efa sary malaza ary mandeha saika eran-tany amin'ny internet ity sary ity amin'izao fotoana izao. Ny fandraisan'ny maro azy, kandida ho filoham-pirenena eto Madagasikara no taritiny eran'ny arabe. Nanohitra i Lazara Safiarsan sy ireo mpiambina azy tamin'ny fotoana ny samborana azy raha ny fanazavan'ny mpitandro filaminana ary tsy maintsy nofehezina. Ny famorim-bahoaka natao teny an-kianjan'ny 13 Mey dia efa tsy nahazahoana lalana tamin'ny tompona andraikitra ary tsy vitan'izany fa nisy ihany koa ny fihetsika mendrika fiantsiana sy faniratsirana manam-pahefana. Izay mitarika olona hetsiketsika an-dalambe dia tompona andraikitra tanteraka amin'izay fisary vovoroana mety hatrangana io fitondrana olona an-dalambe io. Ny atalata
dia mbola nisy ihany. Ary izahay moa tsy miasa fotsiny hoe mandahatra miaramila na polisy na gendarme, fa misy ihany koa ny ataontsika hoe le mandeha renseignement tena iny izay efa nahatsikaritra fa efa misy miomakomana hanao ny fandrombana. Dia voatery nanao an'iny arrestation iny zany. Arrestation na olona valo dia tafiditra tao moa ny mpitarika an'iny zavatra iny. Miaro hatrany ny filaminana, miaro hatrany ny olona sy ny fananany, mampiatra ny lalàna ary misandro izay olona mandika ny lalàna. No amafisin'ny commande ny Juillet teto fa tsy voarara velively ny fanaovana fihetsiketsehana sy famirim-bahoaka, saingy tsy ho azo ekena kosa raha miteraka fanakorontanana sy fanembatsembanana ny fiainam-bahoaka zany. Ny vahoaka an'Antananarivo izay maniry ny hitady sy iaina ampilaminana hoy izy ireo. Manana didy ny poniny eto Antananarivo hiaro nyty tanàna Antananarivo ty. Ka noho izany dia mba manainga antsika rehetra raha misy olona mampiaia mba ampilaza anay mpitandro filaminana fa tsy ho avelantsika hosomban'ny olona na hopotehan'ny olona ty tanàna Antananarivo ty. Mbola hitoy arak'izany ny fanaraha-maso akaiky ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo olona fantatra tamin'ity fanadihadiana nataon'izy ireo ity fa isan'ny piray antoka amin'ireny fihetsiketsehana voalaza tsy nahazahoana lalan'ireny. Misy mikonikony nanao sabotsy mainty miosondra amin'ny 17 Jolay ho avy izao ny androdana ny fitondrana ny tetezamita ny aliny ny asabotsy izao amin'ny alalan'ny ramandrika atao eny Ambojatovo rehefa zoina dia izay ny tanjon'ny mpanakorotana amin'ity herinandro ity rehefa adiadiana ny fanambarana ataon'ny mpitandro ny filaminana androany fanadihadiana Fabrista Tatsiresy. Ny zavatra ho ataon'ny zareo dia efa misy olona izay anao fanamina miaramila na polisy na gendarme dia andeha hitifitra izay vahoaka tonga eny Ambojatovo. Tsy vitany hitifitra fotsiny fa hitoraka grenady. Raha mitranga zavatra izay dia avetrany dia lazaina fa ny mpitandro ny filaminana izay miandraikitra ny filaminam-bahoaka amin'ny asabotsy io no nahatonga izay zavatra izay. Ary efa fantatra mba ny anaran'ny mpitarika, fantatra mba ny anaran'izay olona anao an'io ary efa nampisehoana koa tamin'izany fivoriana zany ny fitaovana izay ampiasana amin'izay. Ataony kalakinikova, ataony grenady. Izahay moa tsy afaka tena nahatratra an'izay satria amin'ny alalan'ny renseignement izay ataontsika hoe fondé ozy ny teny frantsay zavatra izay. Araka ny fiteneny ombieny amin'ny alalan'ny tract, amin'ny alalan'ny resaka mandeha dia isy hetsika goavana amin'ny sabotsy izao eny Ambojatovo. Raha ny vaovao sy ny renseignement izay efa misy fahamarinany dia ireo mpitarika ireo dia anao an'Antananarivo ho samedinoary. Tsy isana ny anjara asan'ny filohan'ny CES intsony ny filohan'ny HCC Jean-Michel Rajaonarivony andrasana ny fivoahan'ny didim-panjakana manova ny endriky ny CES ireo mpikambana ankehitriny izay mijanona amin'ny toerany saingy iampy avy eo amin'ny mpanao politika sy ny mpampianatra lalàna izany. Raika amby roapolo ny mpikambana vaovao ao amin'ny CES raha nitapaka nandritra ny filakevitry ny gouvernemanta nentina teo anivon'ny filakevitry ny minisitra androany. Tsy miala ireo mpikambana efa ao saingy ampy ahitana mpitsara valo izany miampy solotena iray avy amin'ireo vondrona nanao soninitro ny zotra miisa 10. Ankoatr'ireo isy ihany koa ireo mpampianatra avy amin'ny nivon'ny Université Mpanjakana. Ankoatr'izay iovanarana ary antsoina hoe mpitsara-pifidianana na juge électoraux izy ireo ary tsy azo ampifangaroana amin'ny asa hafa mampikambana amin'ny androm-panjakana izany asa izany. Izy ireo ihany no mifidy ny filohany ary tsy maintsy mpitsara grady voalohany ny filoha hitarika izany. Isan'ireo raharaha mitana ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa ankehitriny ny hotoy ny raharaha KOLO FM sy ny KOLO TV eo anivon'ny fitsarana na eny amin'ny Conseil d'État na eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Aorian'ny zoma izao no ahafantarana ny fivoarana izany raharaha izay mifanindran-dalana amin'ny zava-misy mivaivay eto amin'ny firenena ankehitriny. Fanadihadiana. Na tiana na tsy tiana fanenjehana manokana no ny antony politika no manjoa ny KOLO FM sy ny KOLO TV ankehitriny. Antony, raha ny tota taratasy eo ampelantanana izay ny manam-pahefena ankehitriny ihany no nanontsony azy dia ara-dalàna tanteraka ity fahita lavitra sy onjam-peo ity, ireto ny atsipiriany. Ho an'ny KOLO FM, lisansy ny eken'ny CSCA
tamin'ny fanomezan-dalana tamin'ny 9 aogositra 3 no nanana ny fréquence 7 teboka 7. Mpandrara iray tompona radio antsoina hoe Tsiny radio no nampiasa azy io. Ny 17 septambra 2024 no amafisiny Omerta fa Tsiny radio tokoa io fréquence io. Taorin'izay no novidiny SMPC izany izay lasa KOLO FM. Natao an-taratasy avokoa izany fiovana anarana sy fampiasana fréquence izany, ary tsy nisy nanao fanamariana na ny CSCA na ny Omerta. Ity farany izay mbola nanamafy ny maharadalàna ny fampiasana izany tamin'ny tatitra nataony 9 Mey 2024. Ho an'ny KOLO TV indray, ny 20 Novambra 2024 nanome lalana ny sampandrara iray antsoina hoe Imeva hitrandraka ny orinasa serasera ny CSCA. Dream TV ny anaran'io fahitalavitra io rehefa nahazo lisansy ary tsy nisy fanoherana CSCA na ny Omerta izany. Ary efa nanao fanandramana sy mandeha fahitalavitra io. No tanterahana niaraka tamin'ny ministry ny serasera ankehitriny ny 4 Aogositra 2024 ny convention momba ny fanomezan-dalana hitrandraka izany. Ny 9 Mey 2024 nangataka tamin'ny Omerta ny SMPC ampiasa ny fréquence io Dream TV io. Fangatahana izay neken'ny Omerta ny 14 Mey 2024. Natao araka izany ary natao ataratasy ny fanovana ny anaran'ny mpitrandraka ny lisansa io sy ny anaran'ny fahitalavitra ho KOLO TV. Mazava avokoa ny taratasy rehetra momba izany ary efa ampelantanany fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ny fanagiazana ny fitaovan'ny KOLO kosa no angatahan'ny ministry ny serasera eny amin'ny TPI Anosy. Tsy mety ny tery-vaimanta ataon'ny fanjakana ny dina ny KOLO TV sy ny KOLO FM hoy Andriamatoa Laurent Ramarson ary mpamadika ny tolona natao tamin'ny taona 2024 izay rehetra mikendry izany ankehitriny. Ary tsy vitan'izany fa mikasa ny anitakevitra ambolena korotana mba hipetrahany elo amin'ny fahefana ka manakana ny rosonany amin'ny fifidianana. Tahaka izao ny fanazavan'ity sekretera jeneralin'ny ministeran'ny serasera teo aloha ity. Raha ohatra ka tena ny tompontsoam-pirenena marina amin'izay dia tsy amina zavatra izay efa nahitambokatra ratsy teo amin'ny tantara Madagasikara no ndeha isihana indray. Ianareo tanora ary ty tena isan'ny télévision sy radio tsara n'izay tanora raha mijery ianareo rehetra dia tena velomolo mahita anareo hoe manomboka mba mena sehatra hivelatra zany reo. Zao zany zao misy ezaka manao hoe tsy lainareo tanora hivelatra. Le créativité zay ny dia avy neto e. Nefa tsy avela hivelatra. Izy zany tsy mamela azy olona ray roa. Tsisy anaiky an'izany eo. Tsisy anaiky an'izany mihitsy ary azako hoe tsy mety raha ohatra ka manaiky an'izay lamena an'izay indrindra tanora. Amin'izao fotoana zao hoe efa mafy be ny ady nefa mba mahita sehatra kely anankiray ahafahana mivelatra. Dia ho avy indray izay isan-kananareo. Ngamba dia tsy fantatra vitranga. Nefa izany no tadiavan'ny sasany atao amin'izao fotoana zao. Matoa ny olona hatramin'ny 20 zay nandresako anjara tolona tamin'izany fotoana zany. 20 9 matoa ny olona midina an-dalambe dia satria vao tapombava alalao apetrao ny démocratie, azo atao fanjakan'olo tokany, azo atao zeko sy asa mirery, azo atao didijadona ohatran'io ka zay patatro ihany no atao. Tsy ny ampopody sy toerana ny tondrana ny raharam-pirenena. Kanefa ohatra ny sahala mitady ho zany indray zao. Ary ny tena mahavariana dia ny hoe ao anatin'ny tsy olo-kafa fa le tompona andraikitra izay nitady anao zany zavatra zany dia atao anatin'ilay tolona anisan'ny niady amin'izany. Andro no tokony hanao fifidianana isika raha ny tetiandro napetraky ny senita voalohany. Mbola tsy tomombana nefa ireo fepetra rehetra ara-politika ary mbola miandry ny tafapetraka ny CES vao afaka metraka tetiandro vaovao. Manazava mpitondra teny eo anivon'ny senita Andriamatoa Rakotondrazakafano. Ny fifidianana ny taona ity hatreto aloha zany amin'izao fotoana hoe tenenantsika izao dia mbola azo eritreretina tsara. Fa ny fepetra ao anatin'izay dia hatramin'ny faran'ny volana Jolay ity zany hoe mba hitahita soritra zany ny lalana diavina, zany hoe mba miravina ny olana politika. Dia amin'ny voalohandohan'ny volana Aogositra iny zany fantatra ny senita hoe firomarina nisan'ny kandida amin'ny fifidianana dia miroso amin'ny fanotana ny bileta tokana. Amin'izao fotoana izao zany tsy hoe eo am-piandrasana zany dia miraviravin-tanana ny senita. Tsy izay le izy fa mitohy ihany ny asa indrindra ny fanatsarana lay lisitra ny mpifidy. Ny kiasika ny bileta tokana. Io zany dia raha ny fepitaona anontana azy dia eo amin'ny 5 andro zany ny fanotana le bileta tokana sy ny fahatongavany eto amin'ny foibe toeran'ny senita
raha miara-miasa amin'ny vondrona iraisam-pirenena zany tsika. Dia eo amin'ny 20 andro ny fanaparitahana le bileta tokana ho tonga hatrany amin'ny birao fandatsam-bato manerana ny Madagasikara. Ka manontany ianao mikasika ny famatsimboana raha hiaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenentsika dia miandry zany ny fivahan'ilay raharaha politika. Eo moa zareo ametraka mazava tsara ny position izay ho raisiny raha mitoy ny fiaraha-miasa. Araka ny fanazavany ity mpitondrateny teo anivon'ny senity ity ihany dia nitombo lasa 1.50 sy 5.9 senety sy 1 tapitrisa no isan'ireo mpifidy tafiditra ao anatin'ny lisitra raha toa ka 5.703 sy 1 alina sy 1 hetsy sy 7 tapitrisa izany tamin'ny 7 aprily nanakatonana vonjy-maika ny lisitra. Anatin'ny volana Ramadan tanteraka isika amin'izao fotoana izao tsy mijanona akory ny tseninareo mpivarotra halala na eo aza ny fifadiana tsy maintsy arahan'ireo mpino silamo. Misy kosa ny fiovana raha ny tombom-barotra amin'izao volana masin'ny Ramadan izao. Tsy ny rehetra ihany koa nefa novoakasika izany fifadiana izany fanatetiany inaly sosombiny aina. Saika ny 4.50 isan-jato ny masikarenan'ireo tsena mivarotra sakafo halala amin'izao volan'ny Ramadan izao. Amin'ny mahavolana masina azy dia misy ireo fifadiana maro isan-karazany tsy maintsy arahina ka isan'izany ny fifadikanina sy rano mandra-pamaty masoandro any ka lasa mampisy fiatraikany eny amin'ny masikarenan'ireo hotely halala izany. Tena mihena fotony raha ohatra zay mahazo exemple manao mahazo 100,000 ariary recette-ny isan'andro amin'izao zany tsy matra zay mety eo amin'ny 20,000 30,000 io tena milatsika be mihitsy zany zao volana masina Ramadan. Rehefa vita Ramadan manao fety miaraka amin'ny sakafo tsy fakahita fahaelaela tsy fakahita agnatin'ny volana ray tsy mifakahita igny miara amin'ny sakafo zay mitombo be recette-ny. Misy ny fifadiana miena ny maskarena. Tsy ny silamo irery ihany anefa ny tonga misakafo amin'ireny hotely halala ireny ary tsy ny rehetra ihany koa ny voakasika izay fifadiana maro isan-karazan'izay raha ho an'ireo mpino silamo manokana. Ny olona marary, ny olona manao voyage amin'ny fandehanana lavitra zany na olona marary dia tsy anatin'ny mifehy. Ny ankizy tsy feno taona na mifehy izy fa nazara-tena fotsiny fa tsy voabaiko ny fehy. Ny olona antitra efa tsy mahazaka nohanana tsony dia mifehy tena izy amin'ireo zavatra maro hafa reny fa afaka misotro. Olona marary ny etaeta dia afaka manala misotro izy amin'izay fialaniny izay aretina etaeta zay fotsiny fa mitazo tena izy ny ankoatran'izay rehefa avy eo an'iny. Ratsaivina dia natao andiny tena ivavahana amin'Andriamanitra, ifadikaniny sy ifehezana amin'ireo rendrarendra maro isan-karazany ary anaovana asa soa amin'ny fiarahamonina ny volan'ny Ramadan. Nanomboka tamin'ny alarobia 10 ny volana Jolay teo moa ny nanombohan'izany ary mifarana amin'ny faran'ity volana Jolay ity. Maro ireo nanao an'ila réunion kely ho fanaovana business fanodinana vola ankoatra ny mahatoerany manitra azy. Tsy voatery ho ponina eny avokoa akory ireo ponina mivarotra eny fa misy ireo avy amin'ny faritra hafa manodidina. Misy amin'izy ireny aza no manana asa hafa mihitsy fa manaroatra ny andro tsy asany hitadiavana ny sitrany ay. La réunion kely toeram-pikaratsahana ho an'ireo mitady ny arapaka isan'andro. Na entana vaovao na efa tonta eny na dia ny efa tena simba aza hitanao eny la réunion kely avokoa. Hatramin'ny zavatra kely indrindra mety tsy ampoizina midy eny an-toerana daholo. Maro ny olona nanangana fitadiavam-bola eny. Voaingakaingana teo amin'ny efa taona teo zany no niasana teto. Mandeha mivarotra any Asotro moa eto ihany dia efa malafo. Tsy ireo mijanona eo ihany fa ny mpivarotra mandehandeha ihany koa dia mahita ny rirany amin'ny varotra eny. Tsy dia misy ny tsena eto fa mandehandeha fa mipetraka ohatr'izao ihany ny eto. Eo amin'ny 4,000 eo. Vola 5,000 sy 1 alina isan'andro no ampiasainy hivarotana paty eny amin'ny lalam-by. Na dia tsy betsaka toy ny eny amin'ny tsena hafa aza, misy ny vola mihodinkodina eny amin'ny faritra la réunion kely iny. Betsaka ihany koa ny entana mivezivezy eny. Ity zao entina any Ambatolampy, nentina nalena tesy amin'ny Voatamba tesy. Aminao ndo kapoka dia aminao dia vilany. Mahita hatramin'ny 5,000 isan'andro izy rehefa tena betsaka ny olona mila sarety. Ny 2,000 ariary amin'izay dia arotsaka hofan'ny sarety rehefa ariva. Manomboka amin'ny takona bateria amin'ny finday ka hatramin'ny fakan-tsary sy ny solomaso akany ireo mpivelona amin'ny varotra ety amin'ny manodidina ety tombony avokoa. Ireo olona mila vola maika no mamatsy azy ireo amin'ny entana amidy ety fa tsy voatery ho entana halatra avokoa akory. Dia simba reny ihany ny amboarina dia mity. Izay manana simba dia valaina. Arakarak'ilay fahavoazana. Tsy voatery ahalafo ireo mpivarotra ireo. Misy andro kosa nefa tondratra amin'ny 2 alina ariary izy ireo. Mahazo finday iray ny 5,000 ariary eny amin'ny la réunion kely. Misy zavatra maro tsy ampoizina hitanao ety amin'ny tsena ety. Ireo mpandalo tsy mifidy saranga no mpanjifa. Bon, zaho moa zany tsy dia tena hoe mijery zavatra
fandiaka taxi brosy fotsiny aho andeha ho an'ny meritra atosika fa sendra mandalo fotsiny zany dia mahita dia mba par curiosité dia isan'andro miandrandra izay mba kely arapaka ireo mpibizina ary atreto mbola hijanona amin'ity toerana ity anoho izao asa fitadiavana izao. Izy ireo izay toa mahita fafinaretana amin'izao fitadiavam-bolany izao. Nivadika eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray isika. Ezana tsy hiverina intsony ny trangany seho tamin'ny Petroka mahakasika ny fampiatona ny fanadinana CPE amin'ity BEPC taona 2024 ity araka ny nambarany avy ao amin'ny ministera Piahy. Efa vonona avokoa ny fikarakarana izany ary miandry fotsiny ny fikadona ny 9 Jolay andro iantomboan'ny BEPC ny mpikarakara fanatediny nalsosomboniaina. Ny enankely ranontahan'ireo mpiadina amin'ny fanadina-panjakana BEPC tamin'ity taona ity araka ny voalazany avy ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Vonona kosa izy ireo hiatrika sy anatanteraka izany fanadina-panjakana faharoa izany ary ezahana hoy ny minisitra ny tsy hiverenan'ny trangany seho tany Petroka itsony mahakasika ny famerenana ny fanadinana CEPE amin'ny talata aorian'ny fanadinana BEPC indray vokatry ny tsy fandriampahalemana misy any an-toerana. Amafisina manokana araka izany ny fitandromana ny filaminana any an-toerana mandritra ity fanadinana BEPC ity. Izay moa dia misy fiarah-miasa niaraka tamin'ny secrétariat d'État amin'ny gendarmerie. Nanomboka tamin'ny herintaona tamin'ireny grève reny ka nanomboka ka anto tamin'ity taona ity. Fa izy moa ny zandary sy ny mpitandrina filaminana tsy mahenika ny tany rehetra fa tsy maintsy atao ny ezaka mba tsy hisehoana ny zavatra salamilensy teo indrindrandrindra moa fa mihavitsivitsy moa zany ny centre ary indrindrandrindra koa mahatra efatrandro mihitsy ny fanadinana amin'ity ka mampatahotra raha ohatra ka tsy renforcer zany ny resaka sécurité. Misy ny fiarah-miasanay amin'ny secrétariat d'État amin'ny gendarmerie sy ny ministère de sécurité intérieure mikasika zany. Ezana hoe herinandro aorian'ny vitana ny fanadinana BEPC no ivoan'ny valim-panadinana izany hoe ny 7 aogositra no any. Misa 3,707 arivo sy 3 hetsy sy ny isan'ireo mpiadina manerana nosy. 9,703 arivo sy 3 alina sy 2 hetsy kosa no nisoratra anarana amin'ny sokadia ary 7,704 arivo sy 7 alina sy 2 hetsy kosa ny sokajiby. Misa 7 sy 700 ireo foibe mpanadinana voasoratra ary 7,20 ny mpitsara manerana ny Madagasikara. Namaly ny fanasan'ny firamasin'ny bentanana Nanjia Mangirana antsoe androany ny Prime Ministre Lefitra Ajo Andrianarivelo nandritra ny fankalazana ny faha-20 taona nitondran'ny EPP Philbert Tsiranana izany anarana izany izy iray ny fahaleovan-tena ny Madagasikara sy ny faha-20 amby taona ny orenan'ny sekoly. Ny filoha Philbert Tsiranana izay nianatra teto ary isan'ny olobe nahavita zavatra eto amin'ny firenena ihany koa ary nametraka tantara porofo ny fahombiazan'ny sekolim-panjakana amin'ny fanabeazana ny olomanga nivoaka teo ny Prime Ministre Lefitra. Vokatra izany anampy hevitra 3 an'ny lycée izay mitetina 2,70 tapitrisa ariary mahery ny departemanta iantsoroany. Iverenantsika misimisy kokoa ny antsiprian'izay fampahalalam-baovao izay raha ampitso. Mitsinjo ny fampandrosoana ny fotony sy ny renivohitra amin'ny ankapobeny manerana ny Madagasikara izay ny tanjony tetika asa-panajariana volavolaina etsy anivon'ny departemanta ny fanajariana ny tany ka ny faritra Boeny no azo tombony voalohany amin'izany. Namelapelatra ny mahakasika izay ireo mpizaika rehetra omaly tetsy anosy teny an-toerany nalsosomboniaina. Mbola vitsy ny drafi-panazariana ny volavolana teto Madagasikara hatrizay. Tsy mbola nanavina pampandrosoana mazava araka izany ireo kominy manerana ny Madagasikara entina ampandrosoana ireo sehatra tena mila izany na neny ambanivohitra na neny andrenivohitra dia samy mila nitetika asa pampandrosoana mazava avokoa. Miainga amin'ny filan'ny volinao manana ny tombony manokana ny komina voakasika ity tetika asa ity. Ny anankiray dia manana vina pampandrosoana aloha ny komina izay entiny hampandrosoana ny tanànany ao anatin'ny 5 taona. Izay anankiray. Manarakarak'izay dia misy ny atao hoe fanokanana an'ireo fotodrafitrasa izay ilaina tanterahana ao anatin'ny komina anankiray. Dikan'izay afaka manao an'ilay fiteny baiko hoe marketing territorial ny ben'ny tanàna mba hitady mpiara-mombonantoka anatanteraka an'izy ireo ary koa ny fahafantaran'izy ireo amin'ny atsipriany ny zava-misy ao anatin'ny komina anankiray ny olana sy ny zavatra hoentina tokony hamahana izany. Folo eo amin'izao fotoana izao no drafitra tafapetraka ary mbola ny faritra Boeny ihany no nahazo tombony tamin'izany hatramin'izao. Isan'izany ny komina ambanivohitra Betsaka, Andirinderina, Anofinaalain'olona ary Ankizabe. Raha ny zava-misy any an-toerana moa hatramin'izay zany dia tsy mazava tsara ny fomba entina mampandroso ny komina hatramin'izay. Fa natsapa izay dia ny tanàna hoe ny fametrahana ny drafitra fotony fanajariana ny tany ity dia efa mamaritra
ao anatin'ny 20 taona ny hitahitan'ny vahoaka ao anatin'ny commune tsirairay avy. Dia izay zany no mahatonga anay nandray fanapa-kevitra. Tetika so iarahan'ny ministera ny fampandrosoana sy ny fanazariana izany miaraka amin'ny BGME moa izao fototra fanazariana ny tanàna izao. Niditra tamin'ny andro faharoa ny fiadiana ny pôly de zasany io tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina izay nahitana ny feonan'ny ASAD sy ny SSM ary ny tana formation sy ny IFC. Tafakatra laharana faharoa ny ekipa ny formation rehefa nandresin'ny IFC androany nandritra ny fiadiana ny pôly de zas ho an'ny andro faharoa tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Niady dia niady ny lalao satria hatreo ampiarana sasatra dia isa mitovy ray no nitsarahan'ny rototo. 7 minitra taoriana ny doan'ny lalao dia mitondra baolina Fredy avy amin'ny IFC raha ny fingan'ny lanto mpilalao ny tana formation tao anatin'ny surface de pénalité. Arak'izany nahazo pénalité ny Arivo football club kadaka be ny Fredy nanokatra nisy. Nanao valim-panafiana kosa ny ekipan'ny TFC taorian'io ka baolina nampidiriny Petit tamin'ny loha no farana ny dina tamin'ny daka no nampitovy ny isa ray no ray. Teo am-pizaram-potoana faharoa nefa dia nijimbatika ny lalao. Asa no niarerahana ve fa tsy nahafeny baolina teo an-tanantsony ny IFC ka mora foana ny nivoahan'ny tana formation ho mpandresy tamin'ny isa 3 no ray. Ny feona teo amin'ny ekipan'ny Serana-piaramanidina sy ny ekipan'ny Masina Misely kosa indray teto dia somary nandisy fanantenana ny maro satria ny saraka tsy nisy ny tompony rototo teto isa oatra no oatra. Lesika aloha izy fa somary vizambizaka zay satria zay tamin'ny premier match eo Juillet 10 eo deuxième mi-temps nomboka kely dia nitakitaky ihany le avy zanany. Mafy ny lalao satria efa samy ekipa sangany eto Analamanga zany miona ny pôly de zas io tsisy lalao hoe ambambany ohatrany hoe finale daholo dia reny ny vokatra teo. Hoe tena tsy maintsy mitoko teny fatratra fa tsy maintsy ampiady amin'ny ekizy zay dia mba hisy victoire tsara ho azo. Tsika koa moa efa hoe nizahana ny ampiakatra ny letan'le football eto Analamanga angamba ny anisan'ny membonahitra ny joueur izay mandresy eo. Ireo lalao ireo moa nanovan'ny filaharana ho an'ny anio. Mbola mitarika aloha hatreto ny ekipan'ny Adema isa 4. Tarika laharana faharoa kosa ny tana formation isa 4 ihany koa. Nidina laharana fahatelo ny ekipan'ny ASSM fa 4 kosa ny IFC. Ny ekipan'ny Adema sy ny tana formation zany niady laharana voalohany amin'ny lahady izao ary ny ekipan'ny ASSM kosa ny fampikatrika amin'ny IFC. Taorian'ny feonan'ny IFC sy ny tana formation moa dia nisy ny kosa teo anivon'ny mpitarika ny IFC sy ny filohan'ny ligna Analamanga. Nanilika ny fahareseny tamin'ny tsy farany tsy voalohany ary ny mpangazo ny tsara miangatra. Dia iny ihany koa no entina manakatony ny fampahalalam-baovao iny ho fanatsarana hatrany ny fifandraisantsika ahafahanao mifandray amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny KOLO FM sy ny KOLO TV. Dia misy ny ilana tarby 034 07 888 02 isorana ny code 9 sy ny excellence beauté isorana ihany koa ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.